Ezutra pautana nilalako taloha lehibe sy nigodana tsy nisy sakana nanao zay rehetra azo atao kanefa totsaroko fa mbola nisy banga lehibe tsy hay fenoina nanoto vonana tilay fanahy ireraka sofa misy azavana avy any andanisa tilay teny nadrama nisa no nameno ny fiainako rehefanay masina no nanoro lalana ka nanova olombaoka misaotranao riray ny fitiavanao mahery tsy efefina fa lehibe tokoa nomena tsy nisy tambiny fizaozay potraka ka lavao tany tany ianao nanarinay sy nampitrakindray namelonay nasifana sofa misy azavana avy any andanisa tilay teny nadrama nisa no nameno ny fiainako rehefanay masina no nanoro lalana ka nanova olombaoka ankehitriny aho manolotra anao ray ny momba arehetra mba ho feherinao ka tsy ho solafa kenidiko iriko atramizao sy ho mandraky zay neuzana kao matoky fa tsy omenatra kaia satsy amo sofa misy azavana avy any andanisa tilay teny nadrama nisa no nameno ny fiainako rehefanay masina
mananova olombaova. Trotrakinidi tsy sofitsarako tompo be fity ianao fasambarako kanady mandalo sy mielina ny zavatra ity ianao de ambola iverina oe duri ianao de ambola iverina oe duri trotrakinidi tsy sofitsarako tompo be fity ianao fasambarako kanady mandalo sy mielina ny zavatra ety ianao de ambola iverina oe duri 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 Saranizi uvaritani katupuya
midiraminy vavahadiny idira misaurangala sonenarany fatsara seofa ray andriamanitra nifamindrakony tena aritra mandraky izay tory Minamini fiubi alla faisi deliani mandramanisha Niubisini sauranizi uvarikani Katupuyani kafalinisi Makanisi wa minamini fiubi alla faisi deliani mandramanisha Midiraminy vavahadiny idira misaurangala sonenarany fatsara seofa ray andriamanitra nifamindrakony tena aritra mandraky izay tory
Turun-turun di fukuritumpu Matjaru di utanata Fianauku sanapi tumbuh ni finuku Manatin na fiai na bawa Irulah sakuti qua di luna Fatimi ci chiaurai befiti Suyana fananai kumbuna Matutu calvari Itiarirai manatunana Si chaka eke kusasa ni fukusifana Sate sode apiwa
mamuntsy zoky be fity kamanantunda umbatao batisa mivoady faha najati bulandufo amandra kamalemy katantano tsy osola faka ny fakapandray ombenyombieny yananana faka intiarizay manantonanao kamanolotena sitracao ekeko sasany mifoko sy fanay sai Jesu de ampliwa indiarizay manantonanao kamanolotena hanao zay sitracao ekeko sasany mifoko sy fanay sai tsisody ampiwa Manahoana daholo indray nareo rakizy faly mifakahita mandrakariva isika rehefa amin'ny fotoana toy izao zao ary ao anatin'ny fotoana izay arahantsika mandritra n'ity fotoana fohifohy ity dia toy mahazatra dia anaraka lohahevitra isika dia izao misy hira satria tena tiantsika ny hira dia miaraha mihira amin'ny ankizy sy amin'izay mihira eo dia omakoman sahady ihany koa ny fitaovana fa izy foana ny asa tanana izay hanampy antsika hatakatra ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Aza diny fa misy tantara holazaintsika manaraka eo ilay izy. Dia izao ary atomboko tsika avy hatrany fa vavaka aloha ny hanomboantsika azy andahoana moa tsika hivavaka e. Andriamanitro, misaotra anao zahay fa notahinao ka omenao fotoana mahafinaritra iarahanay mandray hafatra avy aminao. Andriamanitro, mamelany elokay ary aoka ny fanahinao hiasa ty aminay mba hahatonga anay ho zaza mpiaino mpakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary anaraka hira avy hatrany aloha isika dia enoy tsara ange inona ny zavatra ambaran'le hira dia anontaniako anareo avy eo. Zay andao any. Beaucoup mieux que le plus grand des trésors, qu'un coffre plein de perles et d'or, que des milliers d'euros tout plein tes bras. La sagesse, ça ne s'achète pas. Cherche la sagesse avant tout. La sagesse, c'est le bon choix. Oui, la sagesse est faite pour toi. Fais de ton mieux jour après jour. Cherche la sagesse, oui, cherche-la. Ouvre tes oreilles et tes yeux. Oui, la sagesse est faite pour toi. La sagesse, rien de mieux. Ni émeraude, ni diamant, ni aucune perle de prix, ni or blanc, ni argent ne changeront ta vie. C'est pourquoi cherche la sagesse avant tout. La sagesse, c'est le bon choix. Oui, la sagesse est faite pour toi. Fais de ton mieux jour
amin'ny teny frantsay le izy rakizy. Mino fa mahazo an'izany koa nge nareo satria efa mianatra. Inona raha hono ny tenen'ny voninkazo zao tsika tao anatin'le hira? Mitady inona hoany? Mitady fahendrena. Ary izay mihitsy ny zavatra ho resantsika, fahendrena. Iza raha manana fahendrena atsangano an-tanany? Manana daholo ve? Ary nefa indraindray tsika mbola manao maditra ihany Indraindray hery dia indraindray maditra. Dia izao ary andeha ho resahantsika mahakasika an'izany fahendrena izany. Miovaova mantsy isika matetika. Dia izao, raha tiantsika mihitsy ny hanana fahendrena, dia azontsika atao ny mangataka izany. Andriamanitra ny tompon'ny fahendrena. Ary rehefa angatahantsika aminy izany dia omena antsika. Ohatry ny ahoana aloha le endry. Inona hoe? Mankatoa? Ie, marina mihitsy izay. Dia ohatry ny ahoana koa? Tsy miteniteny foana, izay mihitsy. Dia ahoana koa? Manaraka tsara izay anatra omena. Maro izany. Dia inona koa? Iza ara nefa miezaka ny hoendry? Dia atao ahoana ny mahendry antsika foana? Andao ny tenin'Andriamanitra mihitsy no anontaniantsika, dia izy ny hampianatra antsika hoe ahoana re no ahatonga antsika hoendry? Zao ary, ao amin'ny Baiboly ao misy toko sy andininy, mitovy zareo, mitovy ny zavatra lazainy ao, izany hoe tsindriana tsara zany ny zavatra ambara. Ny Salamo 1:110, andininy 10. Salamo 1:110. Dia ny ohabolana koa misy ohabolana toko 7, andininy 10. Ohabolana toko 7, andininy 10. Toko sy andininy anankiroa reo nefa mitovy ny zavatra ambara. Dia izao ny lazainy. Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Inona hono? Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Ireo ihany ny toko sy andininy nojerentsika androany, sady atao tsenjery amin'izay rehefa te hoendry dia mitadidy tsara hoe inona hono ny fiandohan'ny fahendrena? Izay indrindra ny fahatahorana an' Jehova. Iza ny matahotra an' Jehova? Nga Jehova mampatahotra be? Tsy le mampatahotra be le mampangovingovotra reny ange izany fa izany hoe matahotra an' Jehova izany dia tia azy. Tsy te hanao zavatra mampalahelo azy. Izay le izy hoe matahotra. Satria mieritreritsika hoe raha manao zavatra mampalahelo an' Jehova zao dia malahelo be izy. Matahotra sao dia malahelo izy. Matahotra hoe sao dia tezitra izy. Dia manao zavatra tiany. Izay le hoe matahotra an' Jehova. Fa tsy ohatran'ireny hoe matahotra alika masika ireny. Iza ara no te hanana an'izany hoe fahatahorana an' Jehova izany? Za koa. Dia izao angatahantsika Andriamanitra mba homeny antsika izany hoe fahatahorana an' Jehova. Isaka manao zavatra tsika dia mieritreritra tsara foana hoe sao dia malahelo Jehova amin'ity zavatra ataoko ity. Dia rehefa manao an'izay tsika rakizy dia manomboka miditra amin'ny fahendrena. Averin'Andriamanitra ilay toko sy andininy, ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Ny ahafantarantsika ny zavatra tiany Jehova sy tsy tiany Jehova dia ao amin'ny Baiboly, indrindra ao amin'ny didiny. Ao daholo ny zavatra tiany Jehova ataontsika sady fitiavana izany. Dia izay no mahatonga antsika hanana fahendrena. Andao angatahantsika amin'i Jesosy mihitsy izany angatahantsika aminy ny fahendrena, izany hoe hoentintsika mivavaka izany. Ataontsika hivavaka ary. Andriamanitro, misaotra anao zahay fa nampianarinao anay hoe ahoana ny ahatonga anay hoendry. Jesosy io, omeo fahendrena izahay. Ampianaro anay ny fahatahorana an' Jehova
mba hanaovanay izay tsara indrindra eo amasonao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zao ary mba hahafantarantsika hoe iza ny tena nanam-pahendrena sady nangataka tamin'i Jehova izy, dia andeha hanaraka tantara isika tantara mahafinaritra be, tantaran'i Solomona. Arao ary. I Solomona zany no mpanjaka vaovao teo amin'ny Israely. Indray alina dia niseho tamin'i Solomona tamin'ny alalan'ofo Jehova ka nanontany azy hoe, ry Solomona zanako, angatao amiko izay tianao fa omeko anao izany. Dia namaly Solomona hoe, nanao izay tsara indrindra mandrakariva tamin'i Davida raiko ianao ary izao nofidianao mpanjaka handimby azy anjaka amin'ny vahoaka izay nofidianao. Izao anefa mbola tanora loatra ka tsy haiko raha vitako ny hitondra an'ireo vahoaka be ireo. Omeo ary ny fahendrena sy ny saina malady, ampianaro ahay hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Dia sitraky Jehova ny nangatahany Solomona ka hoy izy, satria tsy nangataka harena na faela velona na miainy fahavalonao ianao, fa fahendrena fotsiny nangatahanao. Dia indro omeko saina indry sady maharanitra ianao, ka tsy hisy ho tahaka anao, fa ianao no indrindrindra ambony tany. Dia omeko anao koa ny harena sy ny voninahitra izay tsy nangatahanao. Ary raha mandeha mahitsy tahaka ny Davida rainao ianao dia omeko anao koa ny fahaela velona. Ary dia nahatsiaro Solomona, ka indro fa nanofoka izy. Tsapany avy eo fa ahay tena niteny tamin'ny Andriamanitra. Indray andro dia nisy vehivavy roa niseho teo anatrehany. Dia nangavin'ny mpanjaka ireo hoe, mba heno kely anery mpanjako, ity vehivavy ity naray trano amiko ary samy teraka izahay. Rehefa natory izahay dia maty ny zanany fa voatsindriny, dia nafindrany teo amiko. Rehefa nozahako dia hitako fa tsy ale zaza maty, nefa ny tsy manaiky izy fa lazainy fa azo ony. Dia o le vehivavy anankiray, tsy fa nivelona ny zanako ary maty ny zanakao. Dia nifanditra teo izy mirahavavy. Dia niteny mpanjaka Solomona, ianareo roavavy samy milaza fa azo ny zaza velona, hitondray sabatra. Dia zarao roa ilay zaza velona, dia samy manana atsasany avy izy amin'izay. Ary ilay tena renin'ny zaza velona nalahelo mafy satria tiany ny zaza. Dia nitalao izy, aza vonoina re zaza or mpanjako, omeo azy reny zaza velona fa aza vonoiny fa hoy kosa ilay iray, ie tapao mihitsy amin'izay sady tsy ano tsy anazy. Dia hoy mpanjaka, aza vonoina ny zaza. Nandinika kely izy dia nilaza hoe izy ny tena renin'ny zaza, omeo azy ilay zaza velona. Rehefa renin'ny Israely rehetra izany dia natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa nomen'Andriamanitra fahendrena lehibe ny mpanjaka Solomona. I Solomona no endrindrindra amin'ny olona rehetra. Nanoratra ohabolana maro koa izy ary hira tsara koa izay feno fahendrena. Izao tontolo izao dia niaika sy niresaka momba izany fahendrena tsy manatsara izany avokoa. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 no ahitantsika izany tantara izany. Voici l'histoire d'un homme un peu fou qui a construit sa maison sur du sable mou. Après l'orage, seul sur la plage, il aurait mieux fait d'être sage. Et voici l'histoire de son voisin. Il a construit une maison qui résiste au grain, bâtie sur le roc et tient peut-être à l'orage.
bienfait d'être sage. Et pourquoi pas être sage? Oui, pourquoi pas être sage? Si tu cherches la sagesse, tu la trouveras. Oui, la sagesse t'aimera ça. Quand tu construis un avion, n'est-ce pas mieux de suivre les instructions? Si t'en fais qu'à ta tête, est-ce que ton avion volera? La sagesse t'aide à faire de bons choix. Et pourquoi pas être sage? Oui, pourquoi pas être sage? Si tu cherches la sagesse, tu la trouveras. Oui, la sagesse t'aimera ça. Et pourquoi pas être sage? Oui, pourquoi pas être sage? Si tu cherches la sagesse, tu la trouveras. Oui, la sagesse t'aimera ça. Azontsika reny fa dia andeha tantara dia nafinaritra ny ianao an'ilay hira. Mbola manampy antsika ireny ahafantatra fa tena ilaina ny fahendrena. Zao ary omany avokoa ara ny fitaovana. Mino aloha fa misy taratasy. Misy namantsika izara amintsika fanaovana asa tanana anankiray androany. Andeha hojerentsika ilay izy dia arao tsara fa ny zavatra ataontsika dia izao: omen'Andriamanitra tanana isika, omen'Andriamanitra saina isika, omen'Andriamanitra maso isika. Dia ireny no ahafantarantsika hoe fitiavan'Andriamanitra no azahoantsika mampiasa ny tanantsika anao asa tanana. Dia izao koa tadidio fa Andriamanitra ilay nanao asa tanana voalohany, indrindrindrindra tamin'ny nanamboatra antsika. Dia atao ampifaliana ireny zavatra ireny fa mampianatra antsika zavatra mahafinaritra be da be. Sady izao koa hoe mianatra miaro ny zavaboary isika dia tsy aririana eny ny fako fa afaka anamboarana asa tanana. Zay eo, atao ary arahantsika indray ary. Miarabantsika rehetra rakizy, androany tsika dia hianatra n'ity boaty kely ity indray. Izy ity dia azontsika asiana stylo na crayon anatiny petrakintsika eo ambony latabatra mba tsy hikorotana ny fitaovantsika ao an-trano ao. Inavy ara ny fitaovana ilaintsika amin'izany? Mila vilia jeté tsika. Vilia jeté ohatr'izao tsy ariririny ireny vilia jeté rehefa mbola azontsika anamboarana zavatra. Mila taratasy misy loko tsika anaovantsika n'ilay sarina sofiny kely raha tianareo ohatry anaty iny ianareo. Mila hety ihany koa isika hanetezana azy. Mila crayon sika anaovana sary dia mila agrafeuse tsika hanambarantsika anazy. Misaotra izay finafaliana tsy fonay tafaray mirindray ka indro dia sandrasay rehefa tsy mandraky izay ampifaliana ny fonay miderana tomponay tsara indrindro misaotra izay finafaliana tsy fonay tafaray mirindray ka indro dia sandrasay rehefa tsy mandraky izay ampifaliana ny fonay miderana mamitio ianao tena likoko nimiawanao ka indro dia sandrasay rehefa tsy mandraky izay
fitsy mandraky zay ampifalina ny fona miderana Mamitsoy anao fifalikoko tena tikoko ny mirahoanao ka indroe asanatray le fitsy mandraky zay ampifalina ny fona miderana Mamitsoy anao fifalikoko tena tikoko alaitsika ilay vilia jeté dia aforotra eo amin'ny fisasahany, asiana tsipika zany eo amin'ny fisasahany ilay vilia jeté. Aforotra anankiroa zany ilay izy, arakitsika araka izy rehefa miforotra anankiroa ilay vilia jeté dia lasa misy tsipika eo ampovoany eo. Alaitsika indray ny sisiny anankiroa, ataotsika mikasoka eo amin'ilay tsipika eo amin'ny fisasahany iny. Alaitsika ny ilany aforotritsika makeo amin'ilay tsipika eo amin'ny fisasahany, alaitsika ihany koa ny ilany aforotritsika makeo amin'ilay tsipika eo amin'ny fisasahany. Lasa miforotra zany zao ny sisin'ilay vilia jeté anankiroa. Rehefa izay dia raisitsika indray ny avy aty ambany aforotritsika miakatra makany ambony. Lasa miforotra daholo zany ny sisin'ilay vilia jeté rehetra. Averintsika kely izy teo ilay vilia jeté boribory iny naforotritsika anankiroa dia lasa nisy tsipika teo amin'ny fisasahany. Sokafantsika indray izy dia raisitsika ny sisiny aforotritsika makeo amin'iny tsipika teo ampovoany iny. Raisitsika ihany koa ny avy ato amin'ny ilany anankiray dia aforotritsika makeo amin'ilay tsipika ampovoany. Dia raisitsika indray ny avy aty ambany aforotritsika mikasika amin'ilay ery ambony ery dia lasa mahazo ohatran'ny carré hafahafa isika. Dia rehefa avy eo sokafantsika ny forotra farany iny, ilay avy aty ambany zany niakatra taty ambony teo sokafantsika dia jerentsika eo amin'ny fisasahany. Azavaiko tsara fisasahany ahoana moa zany. Ilay avy naforotritsika nakany ambony iny izy dia nisy tsipika teo ampovoany teo. Dia raisitsika fanondroany indray ilay sokafany iny atao manantona ilay tsipika teo ampovoany. Aforotra tsara, atao mahazo pli tsara ilay izy isaky ny aforotra. Dia averintsika sokafana indray. Lasa nisy tsipika anankiroa zany azontsika. Dia rehefa izay dia averina sokafana indray zany. Dia raisitsika mikombona amin'izay izy lasa ohatran'ny hoe boaty kely. Lasa ohatran'ny boaty kely izy ny andraisantsika anazy raisitsika ilay ao anatiny. Nisy naforotritsika tamin'ny voalohany dia iny raisitsika ilay ao anatiny iny dia atambatra. Averiko tsara tamin'ny voalohany tsika dia nanao hoe alaina ilay avy any amin'ny sisiny aforotra makeo amin'ilay tsipika ampovoany. Dia iny anankiroa naforotritsika nakeo amin'ny tsipika ampovoany iny raisitsika avy ao anatiny. Rehefa raisitsika avy ao anatiny izy dia akambatsika
amin'ny agrafeuse. Le ao anatiny io akambantsika io a, nakambako izay ny ilany a, dia nakambantsika ihany koa ny ilany. Tandremana tsara tsy rovotra rakizy a, malemilemy mantsy tony vilia jeté tony. Atambatritsika ao anatiny tsika ny manambatra fa tsy aty ivelany. Tambatritsika ny ao anatiny. Somary sarotsarotra kely misikotra azy fa izao le aty ambony no atambatra. Mba ahafantaranareo fa nety ny zavatra nataonareo a, dia lasa mahazo ohatran'ny valopy kely nareo. Mahazo ohatran'ny valopy kely a, dia ny anton'le naforotrintsika fandroana iny a, mba ahafahan'le boaty kelyntsika mipetraka. Somary amboarina kely le eo ambaniny. Rehefa voaraikitra reo iny dia hitanareo hoe lasa ohatran'ny boribory le eo ambany tsy afaka mipetraka. Dia somary ezahana amboarina kely a, mamoaka mahitsy. Mba tsy ho boribory izany dia asiana miforotra kely. Asiana miforotra kely a, mba azo toerana tsara. Dia hitantsika fa lasa mipetraka ohatran'ny boaty kely ilay izy. Dia amoronantsika endrika amin'izay izy rehefa mipetraka toy ny boaty kely. Izay endrika tiantsika feky zao ny endrika ataoko a, asiako masony. Asiako masony a, le avy aty aloha. Asiantsika masony tsara tarehy. Mino aho fa ny ankizy kely rehetra mahay manao maso daholo a. Iny le maso any ivelany a. Tao tsara ny masony. Tsy voatery atao sary le izy fa azonareo haingona arak'izay tianareo, fa ny azo ny safidiko a, ataoko sary ny anahy androany dia asiako masony a, asiako sofiny a, asiako vavany. Boarina tsara ohatr'izay. Asiantsika masony tsara izy. Rehefa vita ny masony a, dia asiantsika vavany izy. Dia asiantsika sofiny farany dia vita ilay boaty kely fasiantsika stylo. Azontsika asiana izay tiantsika rehetrarehetra ao anatiny a. Ny tanjontsika izany izao dia tsy miparitaka ny zavatritsika rehefa ao an-trano fa milamina tsara. Manamboatra ohatran'ny sofiny kely aho izao a, dia tezako iny dia apetako a eo ambony eo. Nasiako sofiny kely teto ambony a, dia nasiako sofiny kely koa tazomiko amin'ny agrafeuse satria tsy mety mipetaka. Dia nasiako sofiny kely koa teto amin'ny ilany a. Arak'izay haingo itiavantsika azy. Dia nasiana masony a, dia nasiana vavany a, dia ataontsika fasiana stylo ao an-trano a. Ataontsika fasiana le korotandrotantsika ao an-trano ireny apetraka eo ambony latabatra. Dia vita ny boaty kelyntsika. Ary tsika amin'izay a, tsy manarinary zavatra fa vita tsara ny zavatra ataontsika. Nahay daholo ve ny ankizy? Io le zavatra vitantsika io. Nafinaritra ve ny fiarahantsika tandroany? Mino aho fa tena nafinaritra izany. Dia izao a, mety moera amin'ny fahendrena rakizy. Aza adino mandrakariva fa zava-dehibe ny fahendrena. Dia izao a, farana sahady ny fotoanantsika. Mino aho fa nitondra soa ho antsika indray a, reny rehetra ireny. Dia manantena ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray. Mandra-piona indray a. Hello! Nama kumutazana
ianao no antom-piainako, ianao no fitarako, ianao no tomposina hariay ilay tokony fanay. Ianao no antony fisina, ianao tsy anarana tsy anampina, matrobetra fahasoavantsy, ianao no tontoloko, ianao zizray sambarako mandrakizay fiadanako, ianao vatolamy, ianao diamy hanorenana, ianao fanampezana. Ianao aviakanay, fiainana mandrakizay, tonga vafainganam-pamonjy soa, ianao no andrasako. Faneto efa mankale, etebiteby sy toreo, Hani vo tena tafatambatra, tontolo masambatra, ianao zizray masambarako mandrakizay fiadanako, ianao vatolamy, ianao diamy hanorenana, ianao fanampezana, ianao zizray masambarako mandrakizay fiadanako, ianao vatolamy, ianao diamy hanorenana, ianao fanampezana, ianao zizray masambarako mandrakizay fiadanako, ianao vatolamy, ianao diamy hanorenana, ianao fanampezana. Sady manonona ny fiandana amin'ny tompo, hoanao zay manaraka ny fandaharana, hoanao zay fazatra miaraka aminay dia manantitrantitra n'izay fankasitrahana sy fankatelemana ny safidinao izay, hoanao zay sambany ihany koa manaraka ny fandaharana, fiarabanina manokana no atolotra ho anao dia ahita soa, ahita fifaliana ao anatin'izany fandaharana izany. Toy ny mazatra dia manana vahinsika ny pastora André Paratina Fanera, tokasoto anatin'ny fandaharana pasteur. Amin'ny fifaliana mandrakariva namanadinao no hiara-banatsika rehetra ary ihany koa fifaliana mandrakariva no hiarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandarana izay mahazatra antsika tahaka izao. Atao hoe loha hevitra mateza roritana no azo ilazana an'ity loha hevitra ity satria raha fanontaniana vitsivitsiny napetraka ny mpianatra dia mbola tsy afaka miala manodidina an'izay hatrany ny toy ny fandarantsika
tamin'ny feonantsika farany raha tsaivana pasteur dia ny namalina ny faminaniana ny nandrafanany Jerosalema de ny dikany zay fandrafanany Jerosalema zay ary ny lesona ara-panahy zay notsoahina tamin'ny alalan'ny fanambaran'i Jesosy no raisitsika teto fantatra tamin'izay fa ny tenatsika no tempolin'ny fanahy masina de nisy lesona ara-panahy notsoahina manao hoe zay manimba ny tempolin'Andriamanitra zay mampiditra ny fandravana sy ny favetavetana tanjan'ny tempolin'ny fanahy masina zany dia horavan'Andriamanitra ihany koa lesona sarobidy zay atao hoe nampieritreritra ny mpanaraka ny fandaharana tamin'ny feonantsika farany mitoy ny fandaharana androany taoriny ny faravany Jerosalema fanontaniana manitikitika ny mpanaraka ny fandaharantsika aiza indray zany zao toerana mety indrindra hivavahana amin'Andriamanitra inare tena manetikitika tokoa zany fanontaniana zany satria lava zany zao le tempoly zay nivavahan'ny jiosy nanaovana fanompoam-pihavahana dia rava izany tempoly izany fa tsara mafisina ihany koa angamba na manadino zany hoe lay tempoly zay nanaovana fanompoam-pihavahana dia tandindo ny lay tena fanompoam-pihavahana ary tsy iza koa lay tena endrika zay aseon'lay fanompoam-pihavahana atao amin'ny tempoly Jesosy lay tena endrika de zavatra niseho tamin'izany fotoana zany mantsy zay anisany ihany koa antony nandravana le tempoly zany niaraka tamin'ny tanànan'i Jerosalema io ihany le hoe lafy niara tantara fa lafy niara-panahy koa dia rehefa tonga Jesosy lay tena endriky n'lay fanompoam-pihavahana satria tandindon'i Jesosy anie lay fanompoam-pihavahana tao amin'ny tempoly tamin'ny alalan'ny fanatitry tandindon'i Jesosy Kristy daholo ny rehetrarehetra reny ny fanaovanjiro fitorantsana fahazavana tandindon'i Jesosy Kristy lay fahazavany zao tontolo zao rehefa tonga ny mazava ozy izy toko sy andiny vakitsika zay tamin'ny farany de naleon'ny olona ny maizina sady zay Jesosy le mazava zany hoe ny fanompoam-pihavahana tao amin'ny tempoly zany dia tandindon'i Jesosy Kristy rehefa tonga Jesosy Kristy le tena izy le tena endrika ny zavatra niseho ozy izy Jesosy ao amin'ny jaona toko voalohany ady faraika ambin'ny folo efa vakitsika tamin'ny farany teo izy tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy no laviny zareo Jesosy Kristy tsy niraisiny Jesosy Kristy tsy nekeny Jesosy Kristy fa mbola nifikitra tamin'ilay fomba mpivavahana zay zany zao nilazako azy nifikitra tamin'ilay fomba mpivavahana reo jiosy tamin'izany fotoana zany azontsika le izy ary zay ihany koa nanisany antony anankiray zay tsy maintsy raha zay nilazana azy tsy maintsy nandravana le tempoly satria efa tonga Jesosy Kristy maty izy nanao fanatitra ny tenany izy tandindon'ny zanak'ondry zay atao fanatitra isa maraina sy isakariva tao amin'ny tempoly mba ho famelan-keloka maty teo amin'ny asofijaliana Jesosy avy eo nitsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra tsy ilaina ntsony zany tsy ilaina ntsony anie zany le fanaovana fanatitra azony namana dinova le izy tsy ilaina ntsony dina moa zany nilana ny tempoly tsy ilaina ntsony anie zany le fanompoam-pihavahana tao amin'ny tempoly rehefa tonga Jesosy ary ny pirofo manamarina an'izany anko zany le zavatra niseho rehefa maty Jesosy teo amin'ny asofijaliana dia tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly tsy tongatonga ho azy iny fa tsy tongatonga ho azy ary tena iny zany anisany oa anisany manam-pirofo ary anisany manamarina fa tsy foana tsy ilaina ntsony ary tapitra treo ny fanaovana fanompoam-pihavahana tao amin'ny tempoly kanefa ny zavatra nampanahelo mbola tsy ninony jiosy zany tsy ninony ary mbola ny fikira mandrakariva izany fomba mpivavahana izany eo amin'izay tsika hoe aizara zany ny toerany vavahana satria lava le tempoly
sady zay ia ahoana zany zao ny fomba ivavahantsika zany am'izao fotoana zao a satria efa rava zany alay tandindona zay nytety ambony tany tam'izay fotoana zay ndao ny amaky andalateny anankiray tsika toko sy andino zany novaky itsika resaka ny fanaovan'ny jesosy a sy ilay vehivavy samaritana de ndao mba avakitsika kely ny resaka ny fanaovany tamin'i jesosy ao amin'ny jaona toko fahefatra no misy ny resaka de ovakitsika manomboka ao ny andininy faharoapolo faharoapolo de toizantsika ny andininy fa raiky am'roapolo de avy eo mandingatsika amin'ny andininy fa telo am'roapolo jaona toko faefatra ka ny andininy faharoapolo sy ny andininy faraiky am'roapolo ary ny andininy fatelo am'roapolo ny razantsika ny vavaka teto amin'ity tenibohatra ity fa ianareo kosa milaza fa ny jerosalema ny tokony ivavahana hoy jesosy taminy raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tenibohatra ity na ny jerosalema aza no ivavahanareo am'ray fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka ivavaka am'ray am'fanasan'ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany mahafinaritra le teny io a misy zavatra betsaka zany a lazainy jesosy amin'ny alalan'io resaka io ohatra fotsiny zany zao a le nandravanany tempoly sy ny jerosalema zany efa nampidiriny jesosy sahady mbola tsy ravany tempoly mbola tsy ravany tempoly efa nampidiriny jesosy sahady satria profet mbola tsy ravany tempoly jesosy mbola teo fitopolo tamin'ny taona fitopolo tateo rena jesosy zay vo ravany tempoly fa efa nampidiriny jesosy sahady ho avy ny andro izy ho avy ny andro zay tsy eto amin'ity tenibohitra ty na any jerosalema no ivavahanareo am'ray satria efa fantatry jesosy sahady fa ho ravany le tempoly dika zay rehefa ho ravany le tempoly dia tsy tokony ifikitra amina toerana na fomba fivavahana intsony zany ny fivavahana amin'Andriamanitra lay vehivavy nefa dia mbola mametraka an'izay any koa izy hoe ny razanay a de teto amin'ity tenibohitra ty foana no mivavaka fa nareo indray jiosy satria jesosy jiosy ary fantany hoe jiosy jesosy fa nareo izy zay jiosy milaza fa any jerosalema no tokony ivavahana satria any jerosalema misy ny tempoly fa ozy izy jesosy hoe ho avy ny andro tsy resaka toerana ntsony tompoko ary ny tempoly rava dia tsy resaka toerana intsony fa ozy izy jesosy ao amin'ny andiny fatelo am'roapolo izy mamaly anazy am'izay avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka am'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany ndao raisitsika zany io e ary io no ataotsika felam-pilantsika aloha zany amin'ity fandarana ity le hoe avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka raha ny tena mpivavaka zany hoe mahazo tsara nle ivavaka am'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana raisitsika voalohany de hoe ny tena mpivavaka de hoe ahoana moa le hoe tena mpivavaka e mbola le mitazona le fomba mpivavahana foana ve zay mifikitra amina toerana ve ohatra zany hoe le jiosy a tamin'ny andro jesosy kanefa efa rava lay tempoly lay tandindona efa tsy misy tsony de iny tandindona sy iny aloko iny foana no mbola tazonina zay le hoe fomba mpivavahana inona ny atao hoe tena mpivavaka malina ndao amaky toko sy andininy anankiray tsika manazavanyio namanadinao ao amin'ny Matthieu toko fahaenina de ny andininy fahadimy no vakitsika Matthieu toko fahaenina ny andininy fahadimy Matthieu toko fahaenina ka ny andininy fahadimy ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsy fa izy tia ny mivavaka mitsangany eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana hahitany olona azy lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany sotra toko
io zany zao milaza mamatra tsara hoe le hoe mpivavaka manahoana satria zay le volazan'i Jesosy hoe ho avy ny andro ahatonga ankehitriny raha ny mpivavaka aussi izy mpivavaka de ahoana eo le hoe mpivavaka zany misy zavatra misy endrika marobe le hoe mpivavaka ohatran'izany zao le Samaritana de hoe ny anay eto amin'ity tendrombohitra ity ny jiosy any Jerosalema ny tempoly de samy fikitra ny azy eo le izy sady zay kanefa eto ny teny Jesosy mazava tsara raha mivavaka ianareo izy aza manao tahaka ny mpiatsara velatsy io le mpivavaka marina ahoana le mpivavaka marina zany dia tsy tahaka mpiatsara velatsy ahoana le ataon'le mpiatsara velatsy de ozy izy dia tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo amin'ny anjolon-dalana tsyreo tsara tia mivavaka mitsangana tia zany hoe tia fisehoana zay fisehoana tia fisehoana hitany olona mba ho hitany olona mitsangana izy misy dikany daholo evany tao zany rehetra le zany fa manina ny baiboly tsy miteny izy de tia mivavaka mandoalika na hoe izy de tia mivavaka mipetraka fa izy de tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga rehefa eo mason'olona zany eo amin'ny sinagoga eo daholo mivavaka rehetra de izy tia mivavaka mitsangana dia eny anjolon-dalana any koa izy zelo tsara eny anjolon-dalana mandeha eny amin'ny lalana zany be da be ny olona mifamezivezy eny amin'ny lalana de izy mijoro eo mivavaka mba ary mazava be le baiboly inona ny mahatonga anazy ianao an'izay ahitany olona azy izy ahitany olona azy de io zany na manadinao mamaly an'le fanontanian'i Jesosy mamaly an'le teny Jesosy moa zany le hoe avy ny andro ahatonga ankehitriny raha mpivavaka hivavaka amin'Andriamanitra amiray mivavaka amiray hidirantsika mantsy zany io tapany faharoa le hoe hivavaka amiray satria mifandray am'le le vavaka nampianaran'ny tompo le hoe rainay zay any an-danitra miresaka amin'ny Samaritana izy io fa rehefa namaly le vehivavy Samaritana izy de nampidiliny hoe hivavaka amiray ozy izy fa tsy hoe hivavaka amin'Andriamanitra reo de zay koa manana ny Andriamanitra fa hivavaka amiray misy di heviny be le teny Jesosy de ozy izy io zany ty le hoe aza manao tahaka mpiatsara velatsy ity zany no manazava hoe le fivavahana zany tompoko dia tsy miankina amin'ny toerana na endrika na forme ozy tsika zay zany le fivavahana zay mahatonga Jesosy ny teny tamin'le vehivavy hoe ho avy ny andro zay tsy eto amin'ity tendrombohitra ty na Jerosalema tsy miankina amina toerana intsony zany le fivavahana amiray zany hoe tsy resaka formalisme zany le fivavahana ka hoe mila mitsangantsika rehefa hivavaka na mila mandoalika na tsy haiko hoe tahaka araka an'ity voalaza izy ity hoe tia mivavaka mitsangana izy ao amin'ny sinagoga sy eny anjolon-dalana mba ahitany olona azy zay zany no tandrematsika ary niresakatsika tamin'ny farany namanadinao voalaza amin'le Korintana voalohany toko 7:5-10 sy 7:10 zay nivakinao tamin'ny fanomboana teo le hoe ny tenatsika tempoly ny fanahy masina tempoly zany hoe fanaovana fanompo-piavahana zay le hoe tempoly fanaovana fanompo-piavahana fivavahana de zao raha tempoly ny tenatsika hivavaka tsika amin'Andriamanitra de aoka zany mba tsy ho forme lay fivavahana ataotsika ata amin'le tenatsika zany mba tsy ho forme fotsiny le hivavahanao endrika ty ivelany mba ahitany olona fa mpivavaka ianao zay ty Matthieu toko 5:5 ity sady mamitaka ny afitsika am'zay mamitaka ny tenatsika ihany koa ya mazava ho azy ary zay anko jereo tsara fa ampifandraitsika am'le tempoly izy nandravana Jerosalema zay anko ne ny antony nandravana an'le tempoly satria lay forma efa tsy isy tsony efa tsy ilaina tsony le forma le tandindona zany
le tena tandina izy efa tonga satria efa tonga le tena izy de tsy iza fa jesosy de zany ko mila tandrematsika fa raha vao mifikitra amina formentsika zany eo amin'ny fivavahana de rava io ary tsy ankasitran'andriamanitra le izy fa le tena izy le tena fivavahana marina de jesosy jesosy le tena fivavahana marina mifototra am' jesosy ny tena fivavahana marina fa tsy amina endrika na forma zany eny ary idiratsika zay fanamariana nentina zay paster fivavahana manahoana zany zao le tadiavana hoe fivavahana marina fivavahana tena izy zay tadiavan'andriamanitra am'ireo tena mpivavaka dia zao zany le teny jesosy eo am'le jaona tofo efatra aloha ivelenantsika le izy jaona tofo efatra ny 9:17 de ozy jesosy fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka zany anke zay zany ny tadiavin'andriamanitra ny mpivavaka tadiavin'andriamanitra de mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ary eto zany somasoloko le izy tsy hoe ny tadiavin'andriamanitra tadiavin'ny ray tadiavin'ny ray izy izy de ndao raisitsika zany zay zavatra zay veryntsika any am'le matiotoko fahenina am'le vavaka nampianaran'i jesosy satsy zay de ndao mba hojerevantsika kely ao amin'ny 9:9 manomboka le izy Matio toko fahenina ka ny 9:9 koa am'izany mivavato izao ianareo arainay zay any an-danitra ho amasinina ny anaranao atreo aloha mahafinaritra io vavaka io io zany ny tena fivavahana marina io io no nampianaran'i jesosy io ny tena fivavahana marina zay le izy io zany tsy azo foronina zany izy io tsy miankina amina fiangonana koa io zany sisa hoe iza ny tena mpivavaka marina fiangonana iza ny tena mivavaka marina fa io ny tena fivavahana marina ty nampianaran'i jesosy mpianatra de ndao raitsika kely le izy koa am'izany mivavah toy izao ianareo mivavah jero tsara jesosy no miteny io zany tena fivavahana marina mivavah toy izao ianareo zizy nanomboan'i jesosy azy rainay izay any an-danitra atreo aloha alefa tsika tsikelikely le izy rainay izay any an-danitra dikan'izay de zao rehefa mivavaka ianao dia miantso an'io miteny amin'io teny io hoe rainay izay any an-danitra fahasaina be zany namanadinao tena fahasaina be zany hoe amin'ny fomba ahoana no ananako fahasaina hiteny hoe rainay izay any an-danitra dikan'izany manaiky an'andriamanitra ho rainy zany dikany fa akoatran'izay rehefa miantso hoe rainay izay any an-danitra za zany dia zanak'andriamanitra dikany zay mahatonga anay teny hoe fahasaina be io ary io ny tena fivavahana marina satria tsy misy afa-tsy ray ihany ane ny raitsika saty zay ary jesosy de efa niteny an'izany fa ao amin'ny jaona toko efatra jaona toko fahavalo 9:7 de miteny jesosy ao ny mavakio kely nyteny jesosy jaona toko fahavalo ny 9:7 jaona toko fahavalo ny 9:7 ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao izy de mpamonolotra amin'ny taloha ary tsy nitoetra tao amin'ny marina satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy de niaza ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga jereo tsara vavakantsika io resaka vavaka de ozy jesosy raha mivavaka ianareo izy de zao atao zao nataovinareo raha mivavaka mivavah toy izao nareo rainay izay any an-danitra ny antony ty jaona toko fahavalo ity
de ozy jesosy misy olona nytenenan jesosy eo a de ozy jesosy tamin'ireo olona reo ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao tianareo atao mivelontsika any amin'le matiotoko fahinina ianao zany rehefa mivavaka manao hoe rainay zay ny an-danitra de manaiky ianao fa zay sitrak'ino ny rainao zay ataonao ray io no tokony ataonao zay mahatonga anay teny hoe tena fahasaina be ny io vavaka io e satria misy an'le anankiray-ko miambo ray koa miambo ho ray izy ary teo tonona ho ray koa izy ary izy tiaka ny toeran'le ray satria zay hoe zavatra nyseho tany an-danitra lazay ny Isaia 7:20 ihany ko milaza an'izay hoe tany an-danitra ianao de tany amin'ny tenimbohitr'Andriamanitra ny tany amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao sy sisa de ozy izy ianao anakapo hiakatra any amin'ny farany avaratra aho any amin'ny toeran'Andriamanitra ary ho tahaka ny avo indrindra aho izy Isaia 7:20 misy an'izay Lucifera io zay tiaka ny toeran'ny ray sady zay ary te hivavahana anko izy tahaka an'Andriamanitra ray te hivavahana anko izy de Jesosy de manamafy tsara mihitsy hoe ny fivavahana marina dia ny manaiky an'Andriamanitra ho ray zay ny fivavahana marina manaiky an'Andriamanitra ho ray ary le hoe manaiky an'Andriamanitra ho ray dia araka le teny Jesosy zay sitrakiny rainareo no tianareo atao zay keny le izany zay sitrakiny ray no ataonao ary io zany tena mampieritreritra any amin'izy ty io tapany io fotsiny zany aloha no dirantsika androany mampieritreritra ianao zany isaky mivavaka tsy resaka toerana tsony io namanady inao zay zany le nampidirantsika tamy voalohany le teny Jesosy tam'le vehivavy hoe ho avy ny andro sady tonga ankehitriny tsy eto amin'ity tenibohitra ty na any Jesalema no hivavahana tsy resaka toerana tsony zany le fivavahana ka hoe hifikitra amina toerana ianao na hifikitra amina fomba mpivavahana tsy resaka fomba mpivavahana intsony io hoe de tsy maintsy mila makany ary amin'ny toerana rive rehefa mivavaka akoatran'ny ny fiangonana toerana fivavahana eny fa na de ao am-piangonana azy dia mety misy any olona tonga ao fiangonana fa tsy mivavaka izy tsy mivavaka marina izy ahoana mahatonga na tena hoe tsy mivavaka marina izy satria tsy manaiky an'Andriamanitra ho rainy izy tsy mbola le sitrapon'Andriamanitra no misarika azy ary tsy vonona anao ny sitrapon'le ray sitraponina Andriamanitra zany tsy vonona anao ny sitrapon'io rain'io izy kanefa izy de tonga am-piangonana zay de mahatonga anay teny hoe tsy fomba fivavahana intsony no ilain'Andriamanitra ny amin'ny resaka hoe vavaka fa zay le hoe raha ny mpivavaka marina raha ny tena mpivavaka no hivavaka amin'ray amin'ny fanasy ny fahamarinana de miresaka izy somary hidirantsika kely sady somary amara-paranantsika sady ty tapany mahakasika an'ity vavaka nampianaran'ny tompo ity dia lay hoe rainay izay aiza ozy izy any an-danitra maro io tsara io namanadinao rainay izay any an-danitra ary ny ten'Andriamanitra de milazany hoe aza miantsolona ho rainareo ety an-tany sady zay aza manao olona ho rainareo ety an-tany ozy izy mazava-be ny teny Jesosy mivavaha toy izao nareo ozy izy mivavaha toy izao zany hoe izao zany tena fivavahana marina ozy izy Jesosy rainay any an-danitra izy rainay zay any an-danitra tsy tokony izy zany akoatran'izay hoe ao hivavaka de anantona olona ianao izy no aminao ny vavaka fa ianao indray mampita anazy any amin'Andriamanitra tsy zay le teny Jesosy eto fa mazava tsara mihitsy
hoe rainay izay any an-danitra. Ny fantaniana petrakantsika ary de zao: rehefa mivavaka ianao ka miteny hoe rainay izay ny an-danitra, tena fantatrao ve io ray antsoina hoe rainay io? Fantatrao marina ve izy io? Ka mba tsy hatonga anao tahaka an'le vehivavy Samaritana zay tenenan Jesosy. Zao ny teny Jesosy tamin'le vehivavy Samaritana zay tena mahitsy be, tena mampieritreritra. Ao amin'ny Jaona 4 milaza anazy, dia ovakitsika ny 2:20. Aona izy Jesosy amin'le vehivavy. Jaona 4 ka ny 2:20. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, zay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Zay. Le vehivavy zany mba ataontsika hoe fiera azy izy mifiteny. Mamaly an Jesosy hoe nilaza anay mivavaka teta amin'ity tendrombohitra aty, fa ianareo kosa milaza fa Jerusalema tokony ivavahana. Valeny Jesosy, ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izy. Mivavaka amin'izay tsy fantatrareo ianareo, fa izahay mivavaka amin'izay fantatray. De ozy izy hoe velona amin'le fantaniana, ny tena fivavahana marina de manao hoe rainay izay any an-danitra. De fantaniana mipetrako, fantatrao marina ve io antsointsika hoe rainay io? Tena fantatsika ve izy io? Satria izay ny tena fivavahana marina. Mba tsy hatonga atsika tahaka le vehivavy mivavaka amin'izay tsy fantatra. Mivavaka amin'izay tsy fantatsika. Mampieritreritra zany a. De zao ny teny Jesosy amin'ny Jaona 4:7. De ahoana ozy Jesosy manamafy an'izay? Jaona 4:7. Jaona 4 ka ny 7. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo zao hanameloka izao tontolo zao, fa mba hamonjeny izao tontolo zao. Ya, dia somary aventsika kely izy fa mifandiso le toko sandiny. Jaona 7:7 ny tena izy. Jaona 7:7. 7. Zao mivaky ny teny: ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Zay. Izao ny fiainana mandrakizay hoy Jesosy dia ny mahafantatra anao, mantsy ny rainy a, izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy. Ny fiainana mandrakizay mahafantatra an'Andriamanitra. De zay mahatonga le fantaniana apetrako hoe ianao rehefa mivavaka ka manao hoe rainay izay ny an-danitra, fantatrao ve io ray antsoina hoe rainay izy io? Fantatrao marina ve izy io? Fa ny fiainana mandrakizay a dia ny mahafantatra an'Andriamanitra. De eo zany tsika mamaky toko sy andiny tsika zany a, somary manamafy an'izay namanady anao hoe dikan'izay mila mahafantatra an'Andriamanitra tsika, ny dikany mila mahafantatra an'io raintsika izay any an-danitra io. Satria normal be ny zany e, ianao miantso azy hoe rainay, ianao zany zanaka. De ahoana moa ny hoe tsy mifankafantatra le ray sy le zanaka? Ohatrany hafahafa be ny zany. Tsy mifankafantatra le ray sy le zanaka. Le ray zany a mety hiteny hoe iza koa ty miantso anao hoe ray ty? Tsy fantatra ianao. Zay mampatahotra be zay a. Ary misy fotoana ao Baiboly miteny an'izany izy hoe tsy fantatra akory ny ianareo e. Ianareo zay miantso hoe tompotompoko io izy le mivavaka zany a, ka miantso azy hoe tompotompoko, tsy fantatra ny ianareo e. Ary tena mampatahotra zany. De ny fanohitra an'izay ndray, lafin'izay ndray de ohatran'izao, ianao miantso anao, miantso hoe raha io, kanefa tsy fantatro akory le antsoina hoe raha io, tsy fantatro akory izy io. De antanina anao, iza moa zany le rainao? De tsy haiko aloha le raiko e. Manahoana kay io rainao antsoina hoe rainao io zay ivavahanao io? De tsy haiko fa de mivavaka miantso anazy hoe ray fotsiny aloha. Hafahafa be koa zany a. De zay zany matoa le hoe tena fantatsika tsara ve
io le atsoantsika hoe rainay zay any an-danitra io fantatsika ve izy io ary mila mahafantatra anazy io tsika zay zany e mila mahafantatra an'andriamanitsika ao amin'ny matoto faraika ambin'ny folo dy fafito am'roapolo mantsy de manamafy an'izay jesosy mihitsy no ohatra nanome ohatra ny am'izay jesosy tonga olombelona zanak'andriamanitra dia mivavaka izy de miantso an'andriamanitra hoe raha izy saty zay de inona zavatra nyteneny jesosy matoto faraika ambin'ny folo andiny fa fito am'roapolo matitoko faraika ambin'ny folo ka ny andininy fa fito am'roapolo ny zavatra rehetra natolotra ny ray koa ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany ny zanaka any ahoana azy zay tsara ny teny jesosy eto a izy zanaka sady zay de ozy izy ny zavatra rehetra ozy izy natolotry ny raiko ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray zany hoe zay le teneniko teo enao le miantso hoe rainay io fantany ve enao fanta ve enao fa zanany fanta ve tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray de réciproque le izy ozy izy ny fiteny réciproque mifamaly ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka afa-tsy ny zanaka zay zany izy dikan'izay ianao zany rehefa mivavaka ka miantso manao hoe rainay zay ny an-danitra ianao zay miantso hoe rainay io mila mahalala tsara an'andriamanitra ianao zay ty teny jesosy ty mila mahalala tsara n'lay ray zay atsoina hoe zay ivavahanao zany ianao satria ianao zanaka sady zay de ndao amaky toky sy andina anakiray farantsika zay nga manamarana atsika aloha na am'ty tapany voalohany ty zay tena mahalina be le izy ary azo alalinina tsara mihitsy ka io zany a tonontsika foana anam-piangonana any sy ana isaky ny mivavaka e naiza moa zany ka mivavaka tsika indraindray de manonona n'io teny io hoe raha inay eo zay any an-danitra fa ake tsy fatatsika marina ka iny tena dikany azosika lisa hoe ina moa ny tena dikany zany ina ny tena hevitra zany de zay zany le ampiteratsika toko sy andiny vakitsika jaona voalohany toko faharoa ny andininy faefatra ao na voalaza ny ten'andriamanitra jaona voalohany toko voalohany ny andininy faefatra jaona voalohany toko faharoa andininy faefatra toko faharoa andininy faefatra zay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitanana ny didiny de mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny zay mazava-be ny ten'andriamanitra fantatro marina ve io atsoina hoe rainay izy any an-danitra io de ozy izy ny baiboly zay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny de mpandainga ary marina tsy ao anatiny zay ny zay mahatonga le hoe ny raina zay sitraky ny rainareo no ataonareo jaona toko fahavalo andiny faefatra mevapolo zay sitraky ny rainareo no ataonareo zay ke ny ahafantarana fa mifankafantatra le ray sy le zanaka ny ahafantarana fa mifankafantatra reo de ny fitandremana ny didin'le ray zay le fanaovana ny sitrapon'le ray zay ka ty zanaka ty rehefa miantso hoe ray o rainay izy any an-danitra o ny ahafantarana azy fa tena mahafantatra an'le rainy izy de ny fitandremana ny didiny fa zay milaza hoe fantatro izy zay milaza fa mahafantatra an'andriamanitra izy nefa tsy mitandrina ny didiny de mpandainga izy ary am'izay fotoana zay aza tsy fantatry le ray akory ianao de zay hoe reraka ianao mandoalika mivavaka ka ianao io tsy fantatry le ray ianao akory ary mampatahotra zany satria indraindray zany betsaka ny kristianina moa zany sy ny mpivavaka rehetra e any amin'ny toerana maso samy mivavaka daholo e fa hoe tena fantatry le ray tsika ve tsika io fantany ve anao zay miantso azy hoe ray io fantany ve tena nazava ny famelabelarana teto androany a miresaka n'izany hoe mpivavaka amin'ny marina zay nampianarin'ny soratra masina antsika toe-posy toe-tsaina toinona tokoa ary zany hoe tsika mivavaka manomboka androany a rehefa azotsika tsara ny atao hoe rainay io zay any an-danitra angamba mbola mety alana fotoana tsika iresahana n'zay hoe fifankafantaran'lay ray
sy zanaka zay pasteur fa andao aloha faranantsika eto ny androany a andao entina ambavaka ny mpanaraka ny fandarantsika ina re ndao atsika hivavaka e dikan'izay a efa azonao tsara zany zao ny hevitra rehetrarehetra rehefa hivavaka ianao ka anonona sy teny manao hoe rainay zay ny an-danitra satsyzay kanefa azadiny fa tena fitahina ary fahasoavana lehibe ho anao zany satria tsika ny tsy mendrika e satsyzay mpanoty sika fa nohony am' jesosy dia nekena ho zanak'andriamanitra isika zay nohony am' jesosy dia nekena ary noraisiny ho zanantsika dia amin'ny fahasahiana no hivavahantsika aminy sy hiantsotsika azy hoe raha eo nohony am' jesosy satsyzay dia ndao ary hivavakatsika raha inay izay ny an-danitro misaotra noho ny famonjenao tsy mendrika ny antsoina hoe zanak'andriamanitra izay kanefa nohony am' jesosy kristy zay tonga olona tahaka anay ilay zanak'andriamanitra marina nohony am' jesosy ary amin'ny alalany rery any no asahinay mivavaka ary asahinay miantso hoe rainay zay any an-danitra misaotra nohony amin'ny famindraponao misaotra nohony amin'ny fahasoavana zay ataonao aminay ny angatahnay indraindray dia tsy mahafantatra anao akory izahay ary mihevy teny izay fa zanak'andriamanitra kanefa tsy alaka zany akory tahaka ny teny Jesosy hoe izay sitrakin'irainareo foana ny mbola ataonareo dia tsy iza fa lay anankiray izay miambo ho antsoina hoe ray ihany koa dia Satana izany fa amin'izao sisy izao raha mivavaka izay ka miantso anao hoe rainay eo zay any an-danitra aoka mba tena ho tanteraka eo aminay tokoa ny mahazanak'andriamanitra anay ampitoerana ty anatinay ny fanahinao ary momba anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary mankasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany a ary manantena fa mbola alinanao nytoen'ity fandarany ity satria mbola lavitrezaka mihitsy aza ny fanazavana hoentin'ny pasteur Andriamparatina Fanera mikasika io fivavahana zay ankasitran'Andriamanitra io nampianarin'i Jesosy an'ilay vehivavy amin'ny Jaona toko fahaefatra nampianarin'ny mpianany amin'ny Matteo toko fahaenina ary nampatsiahivany ny apôstôly Jaona tamin'ilay andininy vakitsika teo a zay milaza hoe fantatro izy nefa tsy mitany nandidiny dia mpandangariny marina tsy ao anatiny mankasitraka mankatelina misaotra ny teknisiana ihany koa zay nampita ny feo sy ny sary taty atokantranonao a mankasitraka ny pasteur Fanera Andriamparatina nanaiko fitaovana nampiasain'Andriamanitra ihany koa dia nareo kotiny rivo mandretany namanao samy mahery ho amin'ny manaraka ireto. This hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is here. We have this hope that burns within our hearts.
Sing with us. He touched me. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior, my Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name.
réclame. Mes jours sont pénitence, les nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Et Jésus, je sais, tu es là. Mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame. Mes jours sont pénitence, mes nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là. Mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Père, entends mon cri, viens transformer ma vie. Jésus, mon ami, viens transformer ma vie. Oh, mais Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu n'es jamais loin de moi. Me voici, je viens à toi. Tu es ma vie et ma joie. Jésus, je viens te louer, t'exalter, te contempler et m'unir aux voix des anges pour chanter ses louanges, pour chanter ses louanges. Depuis la tendre enfance, j'attends la délivrance, cette vie en abondance, sans peine ni souffrance. Père, entends mon cri, viens transformer ma vie. Jésus, mon ami, viens transformer
antoko iana azavenirery fandra malemy sy reraka ho andalana omeoayanio ny sandrina omeoai ny sandrinao ry raio mahantra menatra mangaiary raio fitiavana antoko iana raio miantra ty fomahantra ry raio ny sandrinao anasitra naniratra eny amelako ireo tanatao ry raio fitiavana antoko iana ometoky zao ny saiko ry raiko obalsamako iana anasitrana toko iana anasitrana ianao ry raio mahantra menatra mangaiary raio fitiavana antoko iana ometoky zao ny saiko ry raiko obalsamako ianao anasitrana toko ianao anasitrana ianao ry raio mahantra menatra mangaiary
rehetra ndray ry namana malala manaraka an'izao fandarana mamitsika izao, fandarana tsy fontsika, fandarana tena tiantsika. Misaotra ny tompontsika noho ny tombontsoa ara-panahy lehibe zay nitovozina tany amin'ny toerana maro samihafa, ny sasany tany atokantrano no ny antony manokana sy ny akamaroantsika dia tany ampiangonana ny aran-dera sy nankalazan'Andriamanitra. Misy ihany koa nanaraka ny fandarana tany amin'ny hôpitaly any amin'ny toerana fitsaboana, ikasika antsika tsiraray avy ny tompo ary ampahery any mifandresena ary any mifanantenana antsika tsiraray avy. Manana loha hevitra lehibe isika hodinina amin'ity takariva ity dia andeha isika hiaraka hivavaka hanondrika alohan'ny ekipy maso alohan'ny enontsika zany hafatra sarobidy omeny ny tenin'Andriamanitra antsika izany hivavaka isika. Tsara indrindra ny an-danitro, misaotranao be dia be zahay amin'ity takariva ity faly satria nanovo hery ara-panahy tany amin'ny toerana maro isan-karazany tamin'ny fiderana sy ny fankalazananao ary indrindra ihany koa nandray fitahiana sy fanambinana, nandray fahasoavana dia ny famonjena mba ahafahanay maneho marimarina fa izahay dia zanakao. Ankehitriny dia vonina iaino ny teninao zahay ho famaranana izao andro masiny sabata izao, mitenena aty amponay tsirairay avy ary kasio ny fo, ny fanahy, ny sainay mba hanaiky ny afatra avy amin'ny teninao. Tononona ny vavaka noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iresaka aloha hevitra lehibe isika amin'ity fiaonantsika hariva ity dia ny mahakasika ny atao hoe lainga izany. Ny lainga. Inona ny lainga? Manahoana ny fomba fisehony, inona ny voka-dratsy ny lainga? Ahoana ny fiafaran'ny lainga? Inona ny atao hoe lainga? Matetika rehefa misy daty iray ao anatin'ny taona dia lazainy izao tontolo izao hoe andron'ny lainga izy io. Ka dia mifaninana avokoa ny olona rehetra izay mahatsapa an'io daty io, mahafantatra an'io daty io dia mandangy, mamorona lainga. Mety mba hoe ahafahana manao sangisangy zary tena ho an'ny namana ary indraindray ihany koa mety hoe manao toe-javatra zay tena namarika mihitsy an'io andro izay fantatro zao tontolo zao. Io moa le ataon'ny olona hoe andron'ny lainga, andron'ny fandangana, dia tena miezaka mihitsy manao lainga ny sasany. Efa be dehibe nididoza, nidiran-doza tamin'io toe-javatra io ka dia mahakasika an'ity lainga ity zany no jerentsika amin'izao fiaonantsika androany hariva izao. Ny akamaroantsika rehetra dia mety efa samy tratra n'ity hoe nandainga ity na tafalatsaka tao anatin'ny lainga, efa mety tratran'izany avokoa sika rehetra na tamin'ny toe-javatra fanahiniana izany nisy ihany koa toe-javatra tsy fanahiniana ary ny zavatra mahagaga sy zava-doza zany ankehitriny dia zao amin'izao fotoana moderna iainantsika izao no tena mora dia mora ny manaparitaka lainga, mora dia mora ny mamorona lainga vokatry ny toe-javatra maro isan-karazana. Be dia be ny antony manosika ny olombelona ho amin'ity lainga ity, fa ho jerentsika androany hariva ny tena hoe hevitra fonosiny zany lainga izany. Inona ny vokany, inona no akony eo amin'ny tena, eo amin'ny fiarahamonina izay misy sy iainantsika ankehitriny. Inona moa zany no atao hoe lainga? Inona ny atao hoe lainga? Ny famaritana ny atao hoe lainga zany no jerentsika. Inona ny atao hoe lainga? Zavatra boribory ve, zavatra lavalava ve, zavatra manahoana ity lainga ity? Ny valiny dia tsotra, mazava. Misy famaritana telo lehibe mba hitako ahafahana manome famaritana nyty atao hoe lainga ity. Ny lainga dia izao, ny voalohany dia miteny zavatra mifanohitra amin'ny marina. Miteny zavatra mifanohitra amin'ny marina, zay ny atao hoe lainga. Manambara zavatra kanefa dia mifanohitra tanteraka amin'ny marina io zavatra tenenina io. Mety tsy fanahininao le izy, mety ho tsy hainao, fa dia milaza zavatra mifanohitra amin'ny marina, zay ny atao hoe lainga. Na miheviny anankiray koa diso, mety ho samy hafa ny hoe mandainga sy ny diso, mety samy hafa zany fa amin'ny ankapobeny zany io ny famaritana ny amin'ny atao hoe lainga. Ny famaritana ny anankiray ny amin'ny lainga ihany koa dia izao, mahalala ny tena marina
nefa tsy milaza izay tena marina izay, mahalala ny zavatra tena marina kanefa de fihinonao rery kobokobonao tsy ambaranao na iza na iza izay tena marina izay. De am'izay fotoana zay a ianao a de namany mandainga ihany, namany mandainga ihany, tsy miteny ianao, tsy lazainao le tena marina fa terizinao ao, de namany mandainga ihany ianao am'izay fotoana izay satria tsy milaza ny marina. Ny famaritana anankiray a zay ambaran'ny soratra masina dia voasoratra ao amin'ny Romanina toko voalohany andininy 5:20. Romanina toko voalohany andininy 5:20. Zao no anambaran'ny tenin'Andriamanitra azy famaritana anankiray ihany koa ny lainga zany izy ity. Romanina toko voalohany andininy 5:20. Vakina menakan' Jesosy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra de ny soloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Ny fahamarinana de ny soloany lainga ka izao tsy nanompo ny zavatra tokony hotompoina izy, tsy nanompo ny tokony hotompoina fa ny zavatra tsy tokony hotompoina ny tompoiny. Inona moa ny hevitra zany? Ny hevitra zany de izao nosoloana langa ny fanomponan'Andriamanitra. Mazava tsara zany le ambaran'ny tenin'Andriamanitra eo. Ny fahamarinan'Andriamanitra de ny soloany lainga. Romanina toko voalohany andiny 5:20. Ny fahamarinan'Andriamanitra de ny soloany lainga. Ahoana nanolony lainga le fahamarinan'Andriamanitra? Inona ny zavatra natao? Le zavatra natao zany de izao nanaja sy nanompo zay zavatra natao izy fa tsy ny mpanompo. Lasa mpanompo sampy zany izy fa tsy nanompo an'Andriamanitra. Sampy ny tompoiny fa tsy nanompo an'Andriamanitra. Ka izay resaka fanompo-tsampy zay a dia everiny ny soratra masina, everiny baiboly fa tena ao anatin'ny lainga ihany koa zay. Ny mpanompo sampy zany de namany mpandainga satria de tsy manompo an'Andriamanitra, tsy manompo ny mpanao fa izay zavatra natao no foronina no nataony. Iza moa no fototry ny lainga? Iza ny ao ambadiky ny lainga? Karazan-dainga rehetrarehetra de misy olona ao ambadika, misy zavatra nipoirana, misy hery nipoiran'ny lainga. Zao no voasokatra amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 5 andininy 4:20. Jaona toko 5 andininy 4:20 matetika dia tononona toko sy andininy tononona matetika mety refa itsika rehetra tsy enjery io toko sy andininy io. Jaona toko 5 andininy 4:20. Zao no vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ianareo dia avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo no ataonareo, tianareo atao. Izy de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra amin'ny marina satria tsy misy marina ao aminy. Raha mandainga izy de ny azo ny lazainy satria mpandainga sady rainy lainga. Ny devoly zany a de sady mpandainga no rainy lainga. Inona moa zany hoe mpandainga zany? Izy mihitsy zany lefa manao an'le asa, manao an'le asa fandaingana. Ny zavatra rehetra ambaran'Andriamanitra de avadiny, toeriny, zavatra mifanohitra amin'iny no ampitainy sy ampianarina. Izy a de mpandainga ary izao ihany koa ny devoly dia rainy lainga, dadan'ny lainga. Zany hoe avy ao aminy zany a no mivoaka avokoa ny lainga rehetra, ny karazan-dainga rehetra, na kely na lehibe, ny endrika lainga rehetra de izao. Tsy misy ny ainga afa-tsy avy ao amin'ny devoly. De niparitaka tamin'ny olombelo, niparitaka tamintsika ny lainga zay nafafin'ny devoly. Izy zany rainy lainga, tena avy ao amin'ny lainga. Ka raha ohatra ka mandainga zany tsika de izao manaiky ampiasain'ny devoly. Lasa zanaky ny devoly. Marina mihitsy ny ambaran'ny soratra masina amin'ny Jaona toko 5 andininy 4:20 ozy hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo satria ny asan'le rainareo no ataonareo raha rehefa mandainga zany isika. Satria devoly mpandainga de alefany any amintsika le lainga dia lasa mpandimby ny asan'ny devoly zany isika, mpandova ny asan'ny devoly zany isika. Ilay lainga izay ataony de mifindra any amintsika. Devoly zany tena rainy lainga. Ka izao rehefa mandainga isika tadio, tsarovy mandrakariva fa devoly mampiasa antsika.
manaiky ho fiasan'ny devoly zany isika. Na inona antony manosika atsika andainga anao ampiasan'le lainga de izao asan'ny devoly no ataontsika, lasa zanaky ny devoly zany isika. Inona no mitranga rehefa mandainga isika? Inona ny zavatra mitranga rehefa mandainga isika? Misy tantara anankiroa lehibe zay taina amitsika makasika an'ity lainga ity. Inona ny zavatra mitranga? Inona ny zavatra miseho rehefa mandainga isika, manao ny tsy marina isika? Inona ny zavatra mitranga sy ny zavatra miseho? Ny anankiray jerentsika dia tantara ao amin'ny soratra masina izy io. Efa haintsika rehetra ny tantara any amin'ny fiandohan'ny soratra masina any no misy an'io tantara io. Tantaran'ny Josefa zany misy an'izy io, tantaran'ny Josefa. Ka i Josefa io de haintsika ny tantara, nalainy devoly fanahy tamin'ny alalan'ny vadiny mpanjaka io Josefa io, de nalainy fanahy. Ary zao nataony Josefa ao amin'ny 5, tsy ho tantaraiko amin'ny Tsipriany le tantara fa zao ny ambaran'ny soratra masina. Rehefa niteneniny Josefa lay vadiny le patron zany, ozy hoe Genesis 7:7, tsy misy lehibe noho zao raha am'ty trano ity ary tsy misy zavatra narova amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao. Ka ataoko ahoana ny anao zany ratsy lehibe zany ka anota amin'Andriamanitra? Rehefa misy fahotana atao, rehefa misy lainga atao zany, na amin'olona na amin'iza na amin'izy, ny lainga voalohany de zao tsy le am'le olona izay andaingana na am'lay zavatra andaingana, fa ny voalohany de zao mandainga amin'Andriamanitra, manota amin'Andriamanitra alohan'le voka-dratsy ho tonga am'le olona zany sy le asa ratsy ho tonga am'le olona de zao Andriamanitra aloha nefa nanaovana n'iny asa ratsy iny lainga iny nandainga tamin'Andriamanitra. Ary mbola manamafy zany ny tantara ao amin'ny asan'ny apôstôly 5. Haintsika rehetra ihany koa tantara io, asan'ny apôstôly 5, andininy 7 sy ny 8. Asan'ny apôstôly 5, andininy 7 sy ny 8. Tantarany Ananias Safira izy io. Rehefa samy varotra ny fananany avokoa ny vahoaka rehetra, de ny fanarana hoe aterina any amin'ny apôstôly avokoa ny vidiny vokatra, ny vidiny zavatra namidy mba ho lasa fananana iraisana. De izy mivady ny fanaraka-hevitra hoe tsy aterina any izy rehetra. Ka rehefa niseho tany amin'ny apôstôly izy ireo, zao nge ny zavatra nitranga jereo nge ny soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstôly 5, andininy 7 sy ny 8. Asan'ny apôstôly 5, andininy 7 sy ny 8. Aloy Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no mameno ny fonao andangy amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany? Nahoana i Satana no mameno ny fonao ka nampirisika anao hanafina ny vola sasany vidiny tany? Voaprofeto zany fa ny mampirisika ny olona anankiray andainga de Satana. Eo ihany ny fitiavan-tena, eo ihany ny fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra, ny fitiavana te amitaka ny fa ny tena ao ambadiky ny lainga sy ny fitaka dia Satana ny ao ambadiky ny fitaka. Rehefa mandainga isika zany de manaiky ny baiko ny Satana, manaiky ny torohevitra zay ampitainy Satana, ampitainy devoly. Ary dia nafen'ny Ananiasy ny vola sasany vidin'ny tany. So ny toy ny andalanteny ao amin'ny asan'ny apôstôly 5, andininy 8. Fony tsy namidy tsy anao ihany va izy, ary rehefa namidy tsy anao anaovanao izay sitraponao koa fa nahoana no misaina izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa nandainga tamin'Andriamanitra, nandainga tamin'Andriamanitra. Ny lainga voalohany atao zany rehefa mandainga ny olona ray de zao amin'Andriamanitra. Angamba sika mety mieritreritra hoe zany zavatra zany tsy mahakasika resaka fivavahana zany, tsy mahakasika resaka any am-piangonana, tsy mahakasika resaka momba ny asan'Andriamanitra zany, fa mety resaka momba n'izao tontolo zao, ny asa fivelomana, ny asa maro isan-karazany any am-pianarana. Mety izany fandraisanao azy fa amin'Andriamanitra de zao. Na de tsy mahakasika resaka fivavahana ary ny lainga zay nataonao de mahakasika an'Andriamanitra. Ny lainga afafy sy ny lainga atao dia mahakasika an'Andriamanitra. Ary jerenareo ny mahazava-dozany zany toe-javatra zany satria tena mandainga mahakasika an'Andriamanitra, mandona an'Andriamanitra mihitsy ny karazana lainga rehetrarehetra izay atao
atsika rehetra matetika eny ambony fiara fitateram-bahoaka eny ahitanany zany maikamaika le fotoana ny fanaovana efa ho tonga le fotoana de mbola tratra ny fitohanany fiarakodia eny an-dalana eny de miantso am'izay le olona efa miandra eny am'toerana tokony iaonana aiza ianao zao de mamaly efa ety eo ananina io nefa ianao a mbola tsy mialany am'le toerana tokony elanao akory de feno langa feno longo mitotobozaka ny fiarahamonina misy atsy ary am'ireny fotoana reny mieritrereta aoka hieritreritra fa izao mandanga amin'Andriamanitra misy loky amin'Andriamanitra inona no tena zava-doza mitranga rehefa mandanga isika inona ny zava-doza mitranga rehefa mandanga isika misy zavatra maromaro ny tany saiko reto ny voalohany de zao mihetry voninahitra le olona mihetry ny voninahitra zay ananan'le mpandanga mety tsy hitany rehetra izany fa izy tenany de mahatsapa tena ny olona mpandanga zany de mahatsapa fa tena ratsy izy mihetry voninahitra ny olona mandanga ary miena ihany koa ny fahatokiny hanao zavatra tsara miena ny risim-pony hanao zavatra tsara raha tsy miova izy a de miena ny risim-po anaovany zavatra tsara ny faharoa de izao lasa fahavalon'ny olona izy ny mpandanga de fahavalon'ny olona ary tsy atokisan'ny olona tsony ny oabolan-drazantsika miteny manao hoe aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'ny mpandanga aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanaina amin'ny mpandanga ny fahatelo a izay maharatsy ny olaingo de zao tena mahafatany laingy mahafatany laingy le tantarany Ananiasy Safira teo a efa hitatsika fa nandanga tamin'ny apôstôly Petera de maty teo eny eo satria Andriamanitra tsy azo andaingana Andriamanitra mahalala ny miafina re tena mahafaty io mandanga io mitondra ao amin'ny fahafatesana ary manamafy an'izany any sokatra masina ao amin'ny oabolana toko faha 1 andininy faha 7 oabolana 1 andininy 7 zao ny ambarany tenin'Andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ho faty ny vavolombelona mandanga fa izay miaino dia hiteny mandrakariva ho faty ny vavolombelona mandanga ny mpandanga de ho faty fa izay miaino dia miteny mandrakariva tena mahafaty zany ny mandanga mitondra ho any amin'ny fahafatesana mety hoe tsy fahafatesana eo no eo fa fahafatesana tsikelikely ka rehefa mia mandanga ianao fantatry ny olona rehetra fa ino olona iny de mpandanga atoky anao tsony ve ny olona tsy mahatoky anao tsony ary de miena tsikelikely ny fahatokin'ny olona anao nefa rano tsy hisy mihitsy ny voasoratra ao amin'ny oabolana toko fa 7 andininy faha 20 ihany koa andenge jerentsika ny voasoratra ao amin'ny oabolana 7 andininy faha 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izay madipo tsy ahita soa ary izay manana lela mandanga hivarina any amin'ny loza ny olona tia mandanga zany de miandry azy ny loza mandrakariva ny miandry azy ny olona tia mandanga amin'ny endriny maro samihafa izany loza mitranga amin'ny mpandanga izany ary ny tena goavana indrindra de ao amin'ny apokalipsy toko faha 1 andonge jerentsika ny apokalipsy toko faha 1 andininy faha 9 zao ny ambarany tenin'Andriamanitra ny osa sy ny tsy mino ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampy ny mpandanga rehetra de anana ny anjarany any amin'ny farimy rehetra afo sy solofara izany ny fahafatesana faharoa mahavery ny mandanga ary efa nataon'Andriamanitra ao amin'ny didy folo mihitsy hoe aza mety ho vavolombelona mandanga ny mandanga zany de zao manota mandika ny lalàn'Andriamanitra ary mahavery ny asa fandangana ny langa zany de mahavery kanefa mampalahelo de be ny olona milona ao anatin'ilay inona ary ny tokony atao hoe inona ny tokony atao manoloana izany toe-javatra rehetrarehetra izay hitantsika teo izany misy vahaolana omen'ny soratra masina ao amin'ny Jaona 1 toko faha 4 andininy faha 7 zao no ambarany tenin'Andriamanitra tsy manan-tahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra fa izay matahotra de tsy mbola tanteraka ao amin'ny fitiavana ny voalohany indrindra zany de zao aoka hovolena ao am-po ny toetra feno fitiavana manam-pitiavana ary ny fitiavana de zao fitiavana an'Andriamanitra rehefa manana ny fitiavana io sika de io no bosaka sy pisesika ao amin'ny fo amam-panahintsika
tia ny tena antsika isika ary tia ny hafa ihany ko. Io zany tena zava-dehibe tokony kolokoloiny, manana fitiavana ianao. Ary io fitiavana io de manarona zavatra be dehibe, milaza ny marina, tsy tokony mandangy. Ny fitiavana de mametraka ny olona hafa amin'ny toerana ambony zay tian'Andriamanitra hipetra. Io zany toetra voalohany, manana fitiavana. Ny faharoa de izao, ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andininy fahavalo ihany. Jaona voalohany toko faefatra andininy, Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo. Jaona voalohany toko voalohany andininy valo ka hatramin'ny fahafolo. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha hoy isika tsy manana ota isika de mamita teny ary ny marina tsy atao amintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika de matoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika de mampandainga azy ary tsy ao anatintsika izy. Inona zany ny atao? Mibebaka zany tokony atao, miaiky ny fahotana satria nandaingy, mpandaingy, mibebaka amin'Andriamanitra, fampanota ary andray any Kristy io mpamonjy ny tenantsika hitoetra ao anatintsika. Izy lay marina, izy lay mpanome ny marina, izy lay manampy antsika ilaza ny marina, izy lay feny fahamarinana tanteraka. Izy no anampy antsika mba hilaza ny marina, mibebaka, mifona. Ary rehefa feno any Kristy ny fontsika de izy no anosika antsika ilaza ny marina rehetra. Eny ary namana malala amin'ity fionantsika arivadia zany de zao, andeha isika andray ny Kristy, ilay Andriamanitra be fitiavana hitoetra am-pontsika. Ary ny faharoa de zao, hibebaka amin'ny langa rehetra, ny tsinety rehetra zay nataontsika. Ka manomboka zao zany dia hiteny marina mandrakariva, ilaza ny marina amin'ny namantsika rehetra isika. Ho tafatoetra amintsika zany afatra sarobidy avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Tsara ho misaotra anao zay amin'ity fionana ity. Tena toetra ratsy ny lainga, mahafaty ny lainga, mahavery ny mandainga. Satana no ray ny lainga tompo. Efa mba tratran'izany angamba ny akamaroanay rehetra zay manaraka izao fandarina izao. Kanefa ankehitriny dia manolo tena ho anao zay, mba ho lehilahy sy vehivavy feno ny fitiavanao, ilao ilay Andriamanitra marina. Ary manomboka hatramin'izao ny fomba fiteninay, ny filazanay, ny toe-javatra rehetra, ny vaovao ampitainay dia filaza feno fahamarinana tsy misy lainga. Tombo tsara ampio zay mba haneho ny toetranao amin'ny fiarahamonina rehetra misy anay amin'ny ankonanay, ary de ho zanakao tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanonako ny vavaka. Amen.